araka ny voasoratra manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voasoratra. Araka ny perikopa iraisan'ny famy maneran-tany izay voasoratra marika toko faraiky amby folo ny andininy 720 ka hatramin'ny andininy 330. Ny soramandry dia mivaky toy izao: ny nanontaniany ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona an' Jesosy ny amin'ny fahefany ary ny fanoharana navalin' Jesosy azy. Ny andininy 720. Ary tonga tany Jerosalema indray izy, ary raha nitsangatsangana teo akianjany tempolo Jesosy dia nanatona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona ka nanao taminy hoe: fahefana manao ahoana no anaovanao zao zavatra zao, ary iza no nanome anao zany fahefana zany anaovanao zao zavatra zao? Ary Jesosy nanao taminy hoe: anontany anareo zavatra iray loha kosa aho ka valio aho, ary dia olazaiko aminareo izay fahefana anaovako zao zavatra zao. Ny batisan'i John avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Valio aho. Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe: raha olazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ataony hoe nahoana ary no tsy nino azy ianareo? Fa raha olazaintsika kosa avy tamin'ny olona, natahotra ny olona izy satria nikenin'ny olona rehetra fa mpaminany tokoa John. Dia namaly an' Jesosy izy ka nanao hoe: tsy fantatray. Ary Jesosy nanao taminy hoe: izao kosa tsy ilazo aminareo izay fahefana anaovako zao zavatra zao. Mivavaka itsika iray isotran'Andriamanitra. Mivavaka itsika. Jehova raio, Andriamanitra mahagaga anao, Andriamanitra fitiavana. Misaotra Tompo noho ny amin'ny raha soa misanakondry. Misaotra ny amin'ny diakapoka taminao mbola ahafahanay miaraka mivory eto amin'izao sabata mamarana ny volana Jiona, fisasan'ny taona izao. Misaotra koa nitahinao anay nandritra niny atsasaky ny taona voalohany iny. Nombanao anay, nirovanao anay tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Tsy maty voa maraina, tsy tavelany amin'ny efitrano hôpitaly fitsaboana izay na tavela tao am-pandrimy, fa dia tonga soma tsara eto amin'ity toerana ranotapahana ity indray. Tonga soma tsara amin'ny toeram-pivavahana rehetra izay voafidy eran'izao tontolo izao. Ko dia mitondra ary izay ny fanatitra ny ampahafolo-karena araka ny baikonao, satria efa nanolo tena ho anao tokoa izay nitany ny Jordana, ary mbola hita ireo vahoaka sisa, zanaka sisa tavela. Ko dia tsy maintsy miporofonay zany Tompo fa olona efa tonga amin'ny fibidy mahatoky eo anatrehanao rehefa nantsoina ka dia nitondra izany fanatitra sy ampahafolo-karena izany. Misaotra raha eo satria dia tsy miverina aminao tokoa ny teninao raha tsy natanteraka izay nampandehananao azy. Ka hovahanao tokoa ny varavaran'ny lanitra andritranao fitena fianambiamby. Asianao teny mafy ny valala, tsy hanimba ny fidiram-bolanay, ny vokatray, ny asa aman-drarahanay, ny fivelomanay, ka dia ataon'ny firenena tany mahafinaritra izay. Ko dia raisoary zany mba hoandraka sitrahana amin'ny seza fiandriananao, ho tehinao ny vahoakanao izay tsy mba nanakatolotra ihany koa. Araka ny vaky tenin'ny soratra masina ao amin'ny perikopa izay nivakianay tao Tompo, dia mitenena ary Jehova ao fa mihaino izay. Fa izany vavaka izany angatahana sy tanoana amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Ho azy ny tera sy ny voninahitra manaraka izany. Aleloia. Miaravantsika rehetra amin'ity fahafito amby roapolo ny volana Jiona ity, ity ny sabata mamarana ny fisasan'ny taona amin'ity taona 2024 ity. Miazakazaka dia miazakazaka tokoa ny fotoana satria dia efa misasaka sahady ny taona. Ary tao anatin'ny fisasan'ny taona izay dia azo ny tsiraray atao mba manao bilan ny amin'ny fiainany hoe inona no niova tamiko tao anatin'ny fisasan'ny taona. Nandroso avy sa niverina, nitombo avy sa nenahi, ary nenahiratra ve ny masoko sa niajamba, ary vahoaka
nahatoky sy miorona ve za sa efa niverin-dalana tanteraka, mbola vonona noho ny dia ve rehefa tafita ny olon'ny Jordan sa efa ketraka sady ka hiverin-dalana ho an'ny Egypta indray. Fotoana fanaovana zany bilan zany zao hoe aiza ho aiza ny fiainam-panahiko amin'izao fotoana izao amin'ny fiorenana. Ary ny vaky teny miresantsika teo dia misy akatsika lesona tsara anankitelo no akatsika lesona. Nasin'ny apôstôly moa nivakitsika farany teo dia ato amin'ny apôstôly izay 17 ity dia raisitsika aloha ny teny ao amin'ny 9 ka hatramin'ny 7. Asin'ny apôstôly 17 9 ka hatramin'ny 7. Vakitsika eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy taranaky Abrahama sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra dia ho amintsika no nampitondrana ny tenin'izao famonjena izao. Fa izay monina ny Jerosalema sy ny loholony satria tsy mba nahafantatra azy na ny fenom-paminany izay nivakiny isa-tsabata dia nahatanteraka izany tamin'ny nanamelohany azy. Ary na dia tsy hitany azy izay tokony nanamelohana azy ho faty dia nangataka tamin'ny Pilato ihany izy hamonoana azy. Izay ny teny ato amin'ity asan'ny apôstôly ity tondratsika mpamelabelarana ny vaky tenin'ny perikopa izay nomena atsika io. Zany hoe raha fitinina kely fotsiny izy dia hoe ny ampitany ty afatra ity zany dia ny rahalahy rehetra taranaky Abrahama sy izay rehetra aminareo matahotra an'Andriamanitra dia ho amintsika no nampitondrana ny tenin'izao famonjena izao. Izay mihevitra fa taranaky Abrahama, izy natao hoe taranaky Abrahama, izy natao batisan'i Kristy dia nitafy an'i Kristy, tsy misy tsony jiosy na grika na lahy na vavy. Taranaky Abrahama ianareo dia mpandova araka ny teny fikasana. Zany hoe ho aminareo ozy izy nitondrana no ilazana an'izao afatra zao nitondrana an'Andriamanitra ny Jesosy azafady ry rahalahy taranaky Abrahama sy rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra dia ho amintsika no nampitondraina ny tenin'izao famonjena izao. Izany hoe tsy natao ho an'ny firenena hafa, tsy natao ho an'ny fiangonana hafa ivelan'izao fiangonana misy antsika izao izany famonjena izany, ka nampitondraina afatra amin'izao sabata izao. Zany hoe tsy natao ho an'ny fiangonana aladista na ny sabatista miny Jesosy Matsoma na ny sabatista ivelan'izao lalana izao, satria tsy mena azy ireo zany perikopy izany fa nomena atsika. Dia noho izany itsika zany no omena ity afatra ity, satria ireo olona hafa ozy izy tsy nahafantatra izany na dia vakiny isa-tsabata ary zany afatra izany, na vakiny isa-tsabata ary zany dia tsy mahalala an'izany ireo olona izay tsy nantsoina natokana ho amin'izao lalana izao. Dia anankiray koa raisitsika amin'ilay vaky teny eo amin'ny Marika 1:20 efa avy eo izy ho velabelarintsika amin'ny Marika 1:20 ao ny vaky tenitsika manomboka ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Dia 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Marika 1:20 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary tonga tany amin'ny Jerosalema indray izy, ary raha nitsangatsangana teo kianjan'ny tempolo Jesosy dia nanatona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ary ny loholona, ka nanao taminy hoe fahefana manao ahoana no anaovanao zao zavatra izao, ary iza no nanomenao izany fahefana izany hanaovanao zao zavatra izao. Fahefana manao ahoana no anaovanao zao zavatra izao. Rehefa notaniana fahefana manao ahoana no anaovanao zao zavatra zao, ary iza no nanomenao izany fahefana izany hanaovanao zao zavatra
izao. Raha makitsika moa ny manaraka hoe dia nanontany Jesosy hoe ay ameraka fanontaniananareo ary batisa Jaona avy tany an-danitra ve sa avy tamin'ny olona valio aho. Zany hoe le fahefana ataon'i Jesosy zany manao batisa mampita ny olony Jordana. Dia ozy izy le olona sy le fariseo le mpitondra fivavahana mitandrina ny andro iny sabata fahefana manao ona manaovanao zao zavatra zao ary fahefana avy aiza no azoonao manao azahoanao manao izao. Io Jesosy antany anareo ary batisany Jaona avy aiza. Zany hoe io zavatra nytaniny io zany dia resaka batisa. Velabelarintsika izy hoe fahefana manao ona koa no hampanaovanao ndraiky olona reto akanjo fotsy sy manga tsy hampitanao azy amin'ny ranony iny Jordana. Izy io mametraka fanontaniana io fariseo sy mpanora-dalàna vavaka amin'ny andro iny sabata. Hatramin'izao mbola tsy mahalala ireto fariseo sy mpanora-dalàna reto hoe fahefana avy aiza no hanaovana an'izany zavatra zany hanaovanareo an'izany. Ny antony manko hitatiny fomba hiampangana azy dia ny fahatelo ary mivaky teny tary amin'ny Samuel voalohany mivaky tenintsika eto iny Samuel voalohany toko fahafiry izy iny toko fahaefatra amby roapolo manomboka ny andininy fahafolo izy io dia ny andininy fahafolo ka hatramin'ny raiky amby folo tapany farany amin'ny raiky amby folo no velabelarintsika. Samuel voalohany toko fahaefatra amby roapolo andininy fahafolo ka hatramin'ny raiky amby folo. Ary hoy Davida tamin'ny Saoly nahoana ianao makavavan'olona hoe indro Davida mitady anisy ratsy ianao indro hitany masinao androany nanoloran'i Jehovah anao eo tanako tao anjoy ary nisy laza hevitra hamononanao saingy niantra ny maso ka hoy za tsy haninditra ny tanako amin'ny tompoko aho fa voasotro Jehovah izy. Le tapany farany io tsy haninditra ny tanako amin'ny tompoko aho fa voasotro Jehovah izy. Zavatra telo zany zay. Tsy haninditra ny tanako aho fa voasotro Jehovah izy hoy Davida. Ary tao marika tao fahefana manahoana no anaovanao an'izao zavatra izao e. Ary fahefana manahoana no afahanao manao an'izao. Zany fahefana avy azy nefa tsy voasakana le izy. Dia tary amin'ny asany apôstôly hoe ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izay novonjena no hanaovana an'izany hafatra izany. Fa ireo olona sy fariseo sy ireo mpisorona ireo izay isan'ny vahoaka nanompo an'Andriamanitra tamin'ny androm-piainany koa dia efa nialana io fanan'Andriamanitra io ka tsy nahalala an'izany zavatra resaka izany intsony teo aoriana. Ka dia lasa mitsangana koa fahavalo zavatra telo songadina tsara io zany. Andeha ho raisitsika ary any mivaky tena ny testamenta taloha hoe tsy hanendry izay voasotro Jehovah hoy Davida kasika ny Saoly. Ao no moa fandehan'ny tantara. Ny fandehan'ny tantara dia tahaka izao. Hoy zanak'Israely tamin'ny Samuel tamin'izany andro izany. Omeo mpanjaka izay mba ho tahaka ny firenena rehetra manana mpanjaka. Fa ohatrany tsy miady ity tsy manana mpanjaka ity. Fa dia natao pitsara foana nefa ny firenena ireny mba samy manana ny mpanjakany, samy manana ny président daholo. Any antsika eto dia tsisy. Fa mba omeo zay. Tsy sitraky Jehovah izany, tsy sitraky Samuel koa izany kanefa dia hoy Jehovah tsy maninona ary. Fa araho ihany izay teniny. Fa ampahafantaro ary vahoak'Israely fa raha mitady mpanjaka izy izao ny lalàna mifehan'ny mpanjaka fanompona azy ny adidy mpandoava-ketra rehetra izay tsy maintsy ho alonao ho amin'ny mpanjaka. Ka raha mety aminy dia ataovy zany. Fa mpanjaka io
manana fahefana amonanao zay tiany amononanao, anakadrananao zay tiany akadrananao, amelomanao zay tiany amelomananao rehefa tsy mifanaraka amin'ny heviny ianao. Ka dia mpafantaro azy zany. Dia nanaiky Samuel napafantatra azy tamin'ny vahoaka fa hoy izy vahoaka tsy maninona fa omeo mpanjaka ihany izahay. Dia nafarana zany nanendry mpanjaka ho azy Jehovah, ary ny mpanjaka nitendreny dia i Saoly no mpanjaka voafidy tamin'izany. Iza moa izany i Saoly izany? Samuel voalohany toko 7 ahitantsika ny tantaran'ny ray aman-drenin'ny Saoly. Samuel voalohany toko 7 page 258 amin'ny testamenta taloha, Baiboly tsisy référence, page 258. Nanendrena Saoly ho mpanjakan'i Israely. Avy aiza ny taranak'i Saoly? Ary nisy lehilahy avy amin'ny Benjamina atao hoe Kisy, zanaky Abiela, zanaky Zerora, zanaky Bekorata, zanaky Afia, Benjaminita izy, sady mpanjato be, zany hoe mpanakarena zany, miliardera. Ary nanjanaka lahy atao hoe Saoly izy, zay mbola tanora sady tsara tarehy, ka tsy nisy tsara tarehy noho izy teo amin'ny zanak'Israely. Ary nanatombony ny olona rehetra hatramin'ny soron'olo miakatra ny halavana. Zay zany Saoly, zanaky Kisy izy. Ary ny halavany zany dia hatreo amin'ny sorony ny halavan'ny olona rehetra, fa izy mihoatra lavitra noho ny olona. Raha samy mijoro anaty olona ao zany izy dia izy reny no lava indrindra, hita daholo ny sorony sy ny lohany, na dia any afarany ary izy na ampovoan'ny olona ao zany. Ary tsy vitany hoe lava noho ny olona izy fa tsara tarehy koa. Tovolahy bogosy sady volony no tavony, sady tanora sady tsara tarehy, ka tsy nisy tsara tarehy noho izy teo amin'ny zanak'Israely. Zany lehilahy zany, sady lava izy ny tsara tarehy. Vao mitsika izy dia mita le nifiny milahatra mahitsy tsara, ary dia na tovolahy na tovavy na antitra na tanora dia samy manaiky fa tsara tarehy zany lehilahy izany. Dia hoy Jehovah tamin'ny Samuel ny 5:12. Samuel voalohany toko 7:5. Ary Jehovah efa nanambara tamin'ny Samuel omaly ny andro nahatongavan'ny Saoly ka nanao hoe raha mipitsy toy izao dia ampandehaniko aty aminao ny lehilahy anankiray avy tamin'ny Benjamina, ary hosorana ho mpanapaka ny Israely oloko izy ka hamonjy azy amin'ny taranan'ny Filistina. Efa nijery ny oloko aho satria efa mety amiko ny fitarainana. Ary noho nitan'ny Samuel Saoly dia hoy Jehovah taminy, indro ny lehilahy voalazako taminao, io no anjaka amin'ny oloko. Tena tsisy ayasy salasalana mihitsy zany fa Jehovah mihitsy nefa nanao précision hoe indro io le lehilahy resako aminao, fa aza mieritreritra intsony ianao iza zany ho atao mpanjakan'ny Israely zany, fa izy io sady tsara tarehy no manana tombony ny olona rehetra hatramin'ny sorony no miakatra ny halavany, sady tanora, tena mbola tanora mihitsy. Eo amin'ny Samuel voalohany toko 10 ny 1:1. Samuel voalohany toko 10 ny 1:1. Izao nivaky tenin'ny soratra masina. Ary Samuel nitondra davoara feno diloilo, ka dia nanidina ny diloilo teo andohan'ny Saoly, dia nanoroka azy ka nanao hoe tsy nanositra anao va Jehovah mba ho mpanapaka ny lovany? Dia nosorana ho mpanjaka zany i Samuel, i Saoly, fa mbola i Samuel no nanatanteraka izany, fa mbola tsy nivahoaka, mbola tsy mahalala hoe iza izany. 9. Ary ilatsaka aminao ny fanahin'i Jehovah, ka hiara-maminany aminy ianao dia ovaova olom-baovao. Ilatsaka aminao izy Samuel ny fanahin'i Jehovah. 5 ka hatramin'ny 10. Ary raha vao niodina niala tamin'ny Samuel izy dia nomena Andriamanitra fo vaovao, ary tonga avokoa zay ihany ireo famantarana rehetrareo.
rehefa tonga tany Gibea izy indro ny mpaminany maro iray dia nifanena taminy dia nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra ka naminany teo aminy izy. Vita zany le ositra, voasitra Jehova i Saoly, ary rehefa voasitra Jehova i Saoly dia tsy maintsy ho atolotra amin'ny Jehova amin'izay ny mpanjaka. Dia mandinga antsika ny toko 10, Samuela voalohany toko 10 manomboka ny 4:20. Zafady tsy manina ny 4:20 no amakitsika azy aloha. Samuela voalohany toko 10:20 etsika manomboka. Dia nampanatony firenen'ny Israely rehetra Samuel ka ny firenen'ny Benjamina no voafidy. Dia nampanatonina ny firenen'ny Benjamina araka ny fokony avy ary ny fokony Matrita no voafidy. Dia voafidy Saoly zanak'Kisy, raha nitady azy ny olona dia tsy nahita azy. Dia nanontany tamin'i Jehova indray ny olona mba efa tonga eo raha lehilahy na tsy. Ary hoy Jehova indro mihery ao amin'ny entana izy raha le mangatabady reny zany. Dia avay ary izy avay ary raha lehilahy dia avoaka avy any l'olona Benjamin lo tsy izy io. Avoaka avy any keo l'olona Rasety fohy loatra io tsy izy io. Dia navoaka avy any l'olona Zanzaka mbola tsy izy io aizy izy ao anaty entanao. Dia niazakazaka ny olona ka nakazy tao, ary rehefa nitsangana teo voan'ny olona izy dia nanatombony ny olona rehetra hatramin'ny sorony miakatra ny alavany. Avoaka avy any amin'izay l'olona liva amin'izay nivoaka avy any, izy ny lava indrindra amin'ny olona. Aizy izy tamo ato farako ato izy ny lava indrindra io no izy. Dia ao izy ny olona. Ary hoy Samuel tamin'ny vahoaka rehetra, hitanareo fa izay voafidin'i Jehova tsy misy taka azy eo amin'ny vahoaka rehetra. Dia niomby ny vahoaka rehetra ka nanao hoe ela velona neny mpanjaka, ela velona neny mpanjaka. Niomby ny olona rehetrarehetra satria tonga dia izy ny lava indrindra, sady taviny volony sady bokosiny be detanty. Zany l'olona zany, izy ny mpanjaka sady tsara tarehy. Grave zany na dia voafidy ny vahoaka nomeny Jehova ho vosotra ary ty Saoly ty. Dia mbola nisy olona tsy valam-pandry ihany 7:20 ao. Samuela voalohany toko 10 7:20. Fa nisy kosa olona tena ratsy fananana hoe ataon'io lehilahy io ahoana ny famonjy atsika. Dia nanimbazimban'ny Saoly ireo ka tsy nitondra fanomezana ho azy. Nefa Saoly dia tahaka ny mareniny tsy ndrarahiny Saoly zany. Injatsony ndrareny zany izy reo fidy mpanjaka Jehova ary nefa nametraka azy tao. Dia isy olona mbola seho katolika an'io papa foana, efa Jehova zao nanositra azy, efa ny mpaminany nanositra azy. Dia mbola ataony eo ahoana ny fitondrany vahoaka inona mba fianarana ain'io diplôma inona no ananan'io nianatra taizy io avy aiza io ahoana koa na izy nitondra ny vahoaka tsy izao firenena izao. Tonga dia efa nitsangana sady ny toko-panohitra avy any ivelany ve sa tao anatiny ihany? Tao anatiny ihany. Olona ratsy fanahy tao anatin'ny zanak'Israely ihany. Tonga dia velom-pelonana ahoana koa no io no ao samy firenena iray eo ihany nefa efa hoe Jehova zao no nanositra azy, zareo no nangataka iny mpanjaka. Tonga ny mpanjaka nosoran'i Jehova dia mbola misy ny tokon'olona vitsy io tsy maro tokony olona vitsy ihany. Ahoana koa nitondrany io amin'ny firenena, ahoana koa na izan'io nitondra ny vahoaka, mba nanana diplôma inona io, nanao siansy politika ve sa nanao économie sa nanao matematika sa nanao fizika sa nanao siansy sa nanao démonstration spirituelle. Ambotiny sotro ny aina izany fa tsy mitondra inona, tsy mitondra firenena inona koa zay io. Nisy olona ratsy fananao zany fa zao tsy te alalan'izany so tsy nyenony sofiny akory nampidiriny amin'ny miakaviana miakavanana dia tsy ndrarana efa nosorana izy, efa ny mpaminany nanositra azy. I Saoly voa dia tonga ny fotoana izay nisehon'ny tantaran'i Davida. Efa mpanjaka Saoly fa na dia nosorany Jehova zay Saoly zany dia rehefa tonga ny fotoana zay nanaovan'ny Saoly zavatra tsy manjary teo amin'ny fitondrana
dia ho avy Jehova nala ny fanjakany taminy satria Jehova no nametraka azy. Inona nampatonga ny Saoly hitonga hifofony ainy Davida? Zao no natonga ny Saoly hifofony ainy Davida. Rehefa tonga ny fotoana izay tokony anaovana fanatitra ho an'i Jehova, izay tsy maintsy ny mpaminany Samuel no hanao azy, fa miatrika ny fahavalony ny zanak'Israely dia ny Filistina zany, izay vahoaka maro tahaka ny fasika, dia tsy maintsy hanao fanompom-pivavahana hitondra fanatitra zany, hangataka fitahina amin'ny Jehova andresena ny fahavalony io zanak'Israely. Nandrasany Saoly tsy tonga, azafady nandrasany Samuel tsy tonga, nefa izy ny tokony hanao azy. Dia hoy ny mpanjaka Saoly tamin'izany, ohatra ny ela loatra koa le mpaminany nefa ny vahoaka ty fa manomboka miparitaka, fa le faso ty ny biby atao fanatitra tonga ty dia zany hanao azy. Dia vakitsika Samuel voalohany toko 17. Samuel voalohany toko 17. Vakitsika ny andininy voalohany. Niny edian'ny Israely indray tamin'ny Filistina sy ny fahadisoan'ny Saoly ary nandavan'Andriamanitra azy. 30 taona Saoly raha vao nanjaka, ary nanjaka 2 taona tamin'ny Israely izy, mbola tanora be mihitsy zany. Dia manomboka amin'ny andininy 15 tsika, toezatsika ny andininy 15 zany. Ary ny Filistina 3 alina ankalesy sy 4 antsoavaly ary vahoaka betsaka tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina dia mivory ady tamin'ny Israely. Dia nandeha izy ka nitoby tamin'ny Mikmasy atsinanany Betavena. Eto izy zany abetsahan'ny olona zany Filistina 3 alina ankalesy, 3 alina zany 30,000 zany, sy 4 antsoavaly, 6,000 mpitaingis tsoavaly, vahoaka betsaka tahaka ny fasika. Reo zany 30,000 ny mpitaingina kalesy, 6,000 ny mpitaingina soavaly, fa mbola misy vahoaka be ohatra ny fasika miaraka amin'ny lefina sy ny sabatra sy ny apinga tandahatra eo, vahoaka ny zany. Ary noho ny andininy 9, ary noho ny hitan'ny lehilahy amin'ny Israely fa poritra izy, efa ory indrindra ny olona, dia niery tany Anjoy sy tany amin'ny Kiritrala sy tany amin'ny Arambato sy tany amin'ny Fiarena ary tany amin'ny lavaka famoren-drano izy. Ary ny Hebreo sasany dia lasa nitany Jordana nakany tany Gada sy Gilead, fa Saoly mbola tany Gilgala ihany ary voaka rehetra nanaraka azy, nefa torakovitra be ihany. Ary ny andry afotoana izy araka ny fotoana nataon'ny Samuel, fa Samuel tsy mbola tonga tany Gilgala. Ary ny olona ny ely nandao an'i Saoly, ary hoy Saoly, hito ty amiko ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana. Dia nanatitra ny fanatitra dorana izy. Ary rehefa vita nanatera ny fanatitra dorana indro tamin'ny Samuel ary nivoaka hitsena azy Saoly mba hiaraba azy. Dia hoy Saoly, raha hitako fa ny ely nandao ahy ny olona sady tsy tonga tamin'ny fotoana ianao, amin'ny 7 sasany fotoana tsy tonga ianao dia nidina iny vavahady. Ary natafangona tany Mikmasy ny Filistina. Dia hoy zaho, hidina amin'izao ny Filistina mele ay aty Gilgala nefa tsy mbola na fifonana tamin'i Jehova, dia zay ihany aho ka nanatitra ny fanatitra dorana. Ary hoy Samuel tamin'ny Saoly, nanao adaly ianao, tsy mitandrina ny didy Jehova Andriamanitra ao zay nandidiany ianao. Raha tsy zany ankehitriny Jehova dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely mandrakizay. Koa zao dia tsy ahatra ny fanjakanao. Jehova efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony, ary izay no voatendrin'ny Jehova ho mpanapaka ny olony, satria tsy mitandrina zay nandidiny Jehova nao ianao. Io zany ny adison'ny Saoly, natonga ny Jehova amin'izay anala azy eo amin'ny fanjakana. Mitondra fanatitra tsy tokony ho ataony, tsy anjaran'ny Saoly na dia président ry izy, mpanjaka ry izy, no andeha hitondra fanatitra hifona amin'Andriamanitra. Efa misy olona voatokana ny amin'izany ao, misy olona voatokana ao. I Saoly izay voahoso Jehova, fa nanao ny tsy fanao rehefa tonga teo amin'ny fitondrana. Jehova no mametraka ny mpanjaka, izy manaisotra azy. Ka rehefa misy mpanjaka zany nosoran'i Jehova,
nanao ny zavatra tsy fanao ny dia Jehovah mihitsy miteraka ho alako tao fa omeko solony io olona io dia fantatry Saoly amin'izay zany fa tsy maintsy hiongana izy, tsy maintsy hiala eo amin'ny fitondrana izy na isinona na isinona fa izy mbola tsy mahalala hoe izy ilay solony, tsy fantana fa tonga ny fotoana ao amin'ny Samuel voalohany toko 4:10. Samuel voalohany toko 4:10 na nisorana ny Davida ho mpanjakan'ny Israely. Andiny voalohany. Ary hoy Jehovah tamin'ny Samuel: mandra-pahoviana no alelovanao ny Saoly, nefa izaho efa nandahazo ho mpanjakan'ny Israely. Penodiloilo mitandroko aoka mandehana erako any amin'ny Jese Betlehem enao, fa efa nahita mpanjaka ho aho ao amin'ny zanany aho. Rehefa nalefa ny tantara nianitsika fa fotoana mandeha dia mandeha ao amin'ny andinin'ny 1:10 ka hatramin'ny 13:10. Ary hoy Samuel tamin'ny Jese: tapitreto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy: ny faharalahy no sisa fa miandrondro izy. Ary hoy Samuel tamin'ny Jese: manirahaka azy fa tsy hipetraka inona antsika mandra-pahatonga ny eto. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra, ary mena volo izy sady bary maso tsara tarehy. Ary hoy Jehovah: mitsangana hosoro izy fa io no izy. Ary Samuel nandeha nitandroka Penodiloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny. Ary ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny. Dia nitsangana Samuel ka nakany Rama. Mbola eo amin'ny fanjakana Saoly sa tsy eo amin'ny fotoana io? Mbola eo amin'ny fanjakana i Saoly. Nosorana indray Davida ho mpanjaka satria efa nialany fanahin'i Jehovah i Saoly ka nanao ny zavatra tsy tokony ho fanao rehetra. Maromaro ny zavatra nataony teo. Na dia nosorany Jehovah ary i Saoly, efa hozy Jehovah alaka aminao ny fanjakana. Fa i Saoly mbola fanjakana no manendry mpanjaka indray Jehovah. David bary maso, mena volo, tsara tarehy, mpiandrinina, mpiandry ondry. Tsy piasa tany Davida, tsy piasa amin'ny fanjakany lapa-panjakana, tsy piasa mpanjakana izy zany, tsy chauffeur izy, tsy mpanao business izy, tsy mpanao trafikana vato izy na boîte de rose, tsy mpandraraha, tsy olona mpanao politika fa mpiandrinona, mpiandry ondry. Zay manatsaina aoka izy izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Izany Davida zany ny asany mpiandrinona. Manana ondry andrasana izy zany sa tsy manana? Manana izy, manana ondry andrasana io Davida io. Sady tsara tarehy, mena inona? Mena volo, sady bary maso. So ena fa tsy mba tsara tarehy sady tsy mena volo, tsy bary maso. Zany rehefa manendry mpanjaka zany Jehovah, dia Jehovah zany tsy manendry mpanjaka nefa ny oron'ilay mpanjaka ohatra ny tongolo gasy. Jehovah zany tsy manendry mpanjaka nefa ny sofon'ilay mpanjaka ohatra ny sofina elefanta, tapelaka be mihitsy. Misy olona tena be sofina be tokoa, tena mitapelaka be mihitsy ilay sofina an'iny. Kagana hoe ha io ngamba zay mifosafosana io henony daholo. Jehovah tsy nanendry mpanjaka ny orony tahaka ny bifiteika, bindina be, fa tsara tarehy. Zay tenireny rehetra dia tsara tarehy zany mpanjaka izany. Tovy lahy kely, fara lahy fa tsy fara vavy, fa fara lahy izy. Nay i Saoly zany, nay Davida, samy voasitry izy daholo zany reo. Samy voasitry Jehovah, samy voasitry Jehovah reo. Ka ina ary nitranga? Efa voasitra zany Davida. I Saoly mbola eo amin'ny fitondrana eo ihany, izy no mpanjaka mitondra eo. Fantatry Saoly amin'izay ary fa ho mpanjaka Davida. Tonga amin'ilay vaky teny amin'izay tsika.
nataony Saoly am'izay zay fomba rehetrarehetra amin'ny lafiny rehetrarehetra nanarahana maso any Davida amonoana ny Davida hamono azy. Dia io ny tantara alohan'ny vaky tenintsika io amin'ny Samuel voalohany toko faefatra amby roapolo, Samuel voalohany toko faefatra amby roapolo vakitsika ny andininy voalohany. Ny tsy netezan'ny Davida ahafaty an'i Saoly na dia azony tao anjoy azy izy. Ary Davida niakatra niala teo ka nitoetra tao amin'ny batery fiarovana tany Enjedy. Ary rehefa niverina avy nanenjika ny Filistina Saoly dia nisy nanambara taminy hoe indro Davida any anefitry Enjedy. Ary Saoly naka 3,000 lavo ahafantina tamin'ny Israely rehetra ka lasa nitady amin'ny Davida sy ny olony tany amin'ny vatolampiny Osdia. Ary tonga teo amin'ny valan'ondro tamoron-dalana izay nisy zo izy ka dia niditra tao Saoly mba hiavera. Nefa Davida sy ny olony efa nipetraka tao anaty zoy. Ary hoy ny olony Davida taminy, zao no andro nolazain'i Jehovah taminao hoe indro atolotra eo tananao ny fahavalonao ataonao arak'izay sitrakao. Dia nitsanga Davida ka nitsaitsaika nanapaka ny sitsikapotiny Saoly. Nefa noho efa vitany zany dia namelany Davida ny eritreriny no nanapahany sisiny kapotiny Saoly ka hoy izy tamin'ny olony, sanatria ampiko eo anatrehany Jehovah raha anao izany zavatra izany amin'ny tompoko izay voaositry Jehovah ka nindsa ny tanako aminy fa voaositry Jehovah izy. Dia nampijanona mpanompony tamin'izany teny izany Davida ka tsy namela azy hitsangana hamely an'i Saoly. Zavabe zany i Saoly mpanjaka fitondra fanjakana rehefa nahalala fa hoy Samuel noho ny fahadisoana nataonao nefa Jehovah nanositra anao ho alana aminao ny fanjakana. Fa misy olona isolo anao any, isolo anao. Dia mbola teo amin'ny fitondrana i Saoly no nosolo an'i Samuel Davida ho mpanjaka. Fa na izany azy i Davida dia lasa mpiara-miasa tamin'i Saoly satria raha nangovotra ataon'ny lony Goliata i Saoly hoe iza ny haresy an'io. Satria Goliata dia lava be nanao fiatsiana tamin'ny Israely nandritra 900 andro. Tao amin'ny Israely tsisy lava afa-tsy Saoly. Le mpanjaka, i président lava indrindra. Tsika roalahy zany no mitovy fa mivoaha tao anao fasafasy eto tsika roalahy. Na angovotra sy mipararetra i Saoly hoe tsy lany koa fa enjana be io. Darafify io. I Goliata be io. Fa i Davida kely tary amin'ny mpiandry io ndrariny lasa alao zany ho anao aminy rehefa tsy resinao io. Rehefa resin'i Davida ny Goliata faly Saoly fa nanomboka very pelonana taminy amin'izay. Dia io manao azalambo azy io amin'izay. Nanao azalambo azy io. Tonga ny fotoana tsy rapoizy Saoly hoe ity lavabato isitriana ty atoriana androany alina ty sy mba tsotratry ny ambosy ny atsika. Ary Davida enjeny izy ity tavy novonona io satria nisy nilaza tamin'ny Saoly hoe arianany ny Davida any Enjedy. Zany hoe nipitsikilo zany dia manara-maso. Ny pitsikilo zany dia manao ny fomba rehetra hoe aiza ny nisy an'i Davida. Ary tamin'izany magaka fa efa natanjaka ny sampana fitsikolovana tamin'izany ny CIA sy ny KGB. Tamin'izany tsikilo aiza ny toerana misy an'i Davida aiza. Dia hoe arianany nandao sisy zareo samborona hafa vitaitsika any izy. Teo anoloany zany rehetrarehetra zany. Davida efa malala fa izy no mpanjaka. I Saoly efa mieritreritra hoe io no hanongana ana amin'ny toerana. Afo tokoa ty i Saoly. Inona zavatra nitranga? Ozy izy Davida. Tsy haninditra ny tanako amin'ny votsotry Jehovah satria Saoly dia voaositry Jehovah. Raha vakina amin'ny teny gasy io dia Saoly. Fa tsy Saoly zany io fa Saoly. Tsy haninditra ny tanako amin'ny Saoly voaositry Jehovah. Fa izy naniditra ny tanana tamin'ny votsotry Jehovah ka tsy nahita loza. Tsy nanao arzany Davida. Ary efa tsy nataony io nandeha niresaka ny fanaovana teo. Tsy haninditra ny tanako amin'ny tompoko aho fa voaositry Jehovah izy hoy Davida.
tsy anatry amiko zany rainao zany zavatra izany aho ka niditra ny tanako fa vozotra Jehova izy. Davida nefa vozotra sa tsy vozotra? Vozotra koa Davida. Dia inona nataony Saoly rehefa vita zany resaka rehetrarehetra zany? Dia hoy Saoly tamin'ny Davida, 7:20, Samuel voalohany 2:20, ary noho ny vita zany teny nataon'ny Davida tamin'ny Saoly izany, dia hoy Saoly, feonao va izany ry Davida zanako? Ary Saoly nananatra ny feony ka nitomany, ary hoy izy tamin'ny Davida, marina noho izao ianao, fa ianao dia nanisy soa, fa izaho kosa namaly ratsy ianao. Raharaha izy ty. Zany foana mitranga amin'ny fiaina zanak'olombelona. Matetika ireny olona naovanao soa ireny dia tsy mahatsapa an'izany rehefa mainy tombontsoany manokana izy dia nanisy ratsy. Ohatra ataontsika faran'izay tsotra anie zany, nisy olona mba nipetraka tao aminao, niantranao, nanaovanao soa, no ny olana sy ny problème tamina, petraka aminao saiko 2 volana, 3 volana, 4 volana, 7 volana, mety herintaona, mety 4 taona, mety tao mihitsy ary izy no nivoaka nanambady. Mbola zaza izy ny tao aminao dia nefa raha nivoaka nanambady, ateoriana nivadika indray le olona. Zay mba mety zavatra tsy nifanarahana kely, ianao olona vahiny amin'ny trano fa tsy tompotrano, tsy afa-poan'ny tompotrano daholo zay ataonao, mety misy masorena, ary tsy afa-poanao koa zay ataon'ny tompotrano. Vetivety eo le olona dia rehefa lasa mipetraka any amin'ny olona any izy dia enao indray no aratsy. Sangeta fa olona tsy manjary mihitsy reo e. Tsy nataon'ireo mpanariny paony fotsiny atao, nataony andevy, nanompo azy, tsy menina ny ariary azy, mba mody misy mivavaka fotsiny raha olona tsy manjary reo. Zany valin'ilay zavatra soa nataonao tamin'ilay olona, satria izy mitady ranondranona n'ilay olona hipetrahany iray, dia le toerana nialany indray no aratsy. Tsy efa tratran'izany tsika dia gaga ianao. Hoy ny fitenenana zareo, gaga ialahy, fa inona loatra ary izy ty. Dia ohatr'izay koa na amin'ny fiangonana, tato izy nisotro ny fisotrom-panahy ray, mihinana ny fihinam-panahy ray, nazo ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra, tato ny nahy izany soratra masina, tato ny nahitany izany lalana rehetrarehetra izany. Vetivety eo izy indray no mitsangana fahavalonao, izy indray no mitsangana mialatsiny amin'ny fitenena lasa avokady diable indray. Za dia tao mihitsy fa tena tsisy io e, taloha io izy, dia taloha io dia tena Saoly, fa zao efa Saoly io zao, tsy izy tsony io e. Efa dia tato ny nahita soa, tato ny tafita. Aizaka sany sasany nanao an'izany hoe tato ny nampahatra azy, nefa izy miala tato, inona tsy efa nananany, anakaiza ny fari-piainana. Zay hoe le soa natao Davida tamin'ny Saoly, ratsy indray no navaliny azy. Fa na izany azy, satria vozotra Jehova i Saoly, tsy namaly an'izany Davida, na dia izy ary vakivava Saoly. Samuel voalohany 2:20, ary hoy izy tamin'ny Davida, marina noho izao ianao fa ianao dia nanisy soa, fa izaho kosa namaly ratsy ianao. Ary ianao dia naneo androany nanaovanao soa tamiko, fa na dia natondro Jehova teo tananao azy aho dia tsy nahafaty ahy ianao. Fa mora misy olona mahazo ny fahavaliny avelany andeha soma tsara va izy, ko valiany Jehova soa ne ianao no nataonao tamiko androany. Ary indro ankehitriny fantany fa ho mpanjaka tokoa ianao, ary ny fanjakan'i Israely ho tafatoetra tsara eo an-tananao. Koa menina amiko amin'ny Jehova ankehitriny fa tsy handringana tarana koa mandimby aho, ary tsy ho vonoinao mpianakaviny raiko ny anarao. Ary Davida dia nianina tamin'ny Saoly, ary dia lasa nody Saoly, fa Davida sy ny olony kosa niakatra nakany batery fiarovana. Fantara Davida fa voaositra io, ka na dia hoe nihafaty an'i Saoly azy nidirana amin'ny fanjakana, tsy nanao an'izany Davida, tsy nanongana ny Saoly izy mba hidirany amin'ny fanjakana, satria voaositra io matoa mipetraka eo, ary tsy hanisy ratsy an'io hoy Davida. Dia izy Saoly fantatra nge izy fa ho mpanjaka ianao e.
fa zao raha mba tonga eo anao aza mba kitiana ny fianakaviana donc manao fifanarahana arytsika aza kitiana ny fianakaviana fa za tsy haninona anao tsony ok rozy izy Davida zany fa dia menina aminao ah ry mpanjaka fa tsy kitika anao laza ny fotoana ao amin'ny toko faina amby roapolo toko faina amby roapolo Samuela voalohany toko faina amby roapolo niny nilazany Zifita tamin'ny Saoly fa nindroany zay azoanany Davida sy ny tsy natezany Davida ahafaty ny Saoly manomboka indray tsika eo amin'ny andininy voalohany ary ny Zifita tonga tao amin'ny Saoly tany Gibeana anao hoe io zany le pitsikilo mpanaramaso rehetrarehetra tsy miery any amin'ny avoana Akila manandrify ny hevitra va Davida dia niaingy Saoly nidina akany any efitra Zifa nitondra 3 lava voafanta tamin'ny Israely anaraka azy tady ny Davida any any efitra Zifa eo zany Saoly miratsy dia efa tsy haninona anao tsony ahy dia efa vita ny fampihavanana efa fampihavanana ty zany fa dia mba tsy hanenjika anao tsy hamona anao tsony hay tsy miady fa nikibay mbola izy akelike ihany tavory amin'ny toerana ray indray Saoly sy Davida Saoly andeha hanenjika azy any Zifa andininy fafito ka hatramin'ny faha 1 indray vakinitsika hatramin'ny faha 12 ary tonga tao aminy vahoaka Davida sy Abiasy no ny alina ary indro Saoly nandry ka natory teo anatin'ny Tsariety ary nilefy nitsatoka tamin'ny tany teo anilan'ny lona fa Abnera sy ny vahoaka nandry nanodidina azy ary Abisai tamin'ny Davida efa voadidin'Andriamanitra eo tananao ny fahavalonao zao koa masina ianao ao ko ho lefoko indray mandeha monja ataoko miboroka amin'ny tany izy fa tsy hamela azy indroa akory ao io Davida tamin'ny Abiasy aza mamono azy fa izy anao manindritra ny tanany tamin'ny vosi Jehova ka tsy nanatsiny ary koa Davida raha velona koa Jehova deo ka Jehova no hamely azy na ho tonga ny androny ka ho faty izy na hirotsaka amin'ny ady izy ka no hafaty azy sanatria amiko anatreny Jehova raha nindritra ny tanako hamely ny votsy Jehova fa masina ianao nilefina eo nilan'ny lohany sy ny tavara fitondran-drano no alao dia andeha isika andeha dia nalainy Davida nilefina sy ny tavara teo nilan'ny lohany Saoly ka dia lasa izy ary tsy nisy olona nahita na nahalala na nahatsiaro fa natoro izy rehetra satria nataon'i Jehova niesona eo amin'ny toerana natoriana natoro izy rehetra mbola naverin'i Davida andiny 1:20 toko faina amby roapolo amin'ny Samuela voalohany sanatria amiko eo anatreny Jehova raha nindritra ny tanako hamely ny vosi Jehova fa masina ianao nilefina sy ny tavara no alay dia andaotsika nandeha fa avy eo natsony Davida amizay ry zareo Saoly Abner ahoana moa nareo tiny dia manenjika sy manisy ratsy any fa za inkety efa afaty ianao mihitsy raha ny manodidina azy dia hoe ndray mandeha mamely io dia ianao mpanjaka fa vono io mpanjaka io ianao fa voaositra fa tsy nanao zany dia nandray nataon'ny Saoly rehefa vita ny resaka rehetrarehetra andiny 1:20 amin'ny Samuela toko faina amby roapolo ihany Samuela voalohany andiny 1:20 ary hoy Saoly efa nanota aho iverena ary Davida zanako fa tsy hanisy ratsy ianao intsony aho fa soa teo masinao ny aiko androany indro efa nanao adala aho ka diso indrindra ary Davida namaly eo indro nilefiny mpanjaka koa Saoly misy zatovy anankiray ry maketiaka azy lehilahy zay nanoloran'i Jehova anao teo an-tanany androany dia hovaliany araky ny fahitsiny sy ny fahamarinany fa tsy nety nanindritra ny tanako hamely ny vosi Jehova andrindro efa tahaka nanaovany ainao lehibe androany no mba hanaovan'i Jehova ny aiko lehibe kosa hanafahany amin'ny fahoriana rehetra ary hoy Saoly tamin'ny Davida hotahinany ianao ry Davida zanako anao dia ianao sady atotosa dia lasa nandeha izy ireo ina moa ny sariny zany zony Davida mihitsy ny hamono any Saoly zay fahavaliny fofony ainy mba hampiona anazy eo amin'ny fitondrana iakarany Davida eo amin'ny fitondrana ho mpanjaka fa tsy nanao zany izy satria voaositra Jehova io Saoly io voaositra io na dia efa nosorana ary Davida na dia efa fantatra Davida azy ny zavatra tsy manjary rehetra nataon'io fitondrana io hoentin'ny Saoly io tsy Davida mihitsy nandeha mitondra vahoaka teny an-dalana mitondra ny maramila ny teny amin'ny lapa-panjakana ny Saoly hanongana azy ndo vonono io fa tsisy trony fa fotoana mety zao aordany io fa tsisy trony fa fotoana mety zao na dia efa azony Davida miainy dehibe anazy Saoly io
Io izy miaramila mandeha zay koa mba rekaka miambina anao isan'andro am'izay ale rehetrarehetra tisy ary mandositra ty sy mandositra ry mitaitaina mitebiteby lava isan'andro tsy mita vady aman-janaka fanenjehany sao fa zao a tsy jamais ozy izy fa araroty am'izao fa azonao ny fitondrana ndrefa andeha mamely fotsiny a de vita io azafady ozy izy Davida fa tsy hanenjitra ny tanako amin'io lehilahy voositra Jehova io mihitsy fa iza ny olona naniditra ny tanany tamin'ny vohitra Jehova ka tsy nanatriny afabela tamin'izany za tsy hidiran-doza amin'izany ozy izy Davida fa voaloha izy ho maty any amin'ny ady na ho maty amin'ny aretina na misy mahazo azy fa tsy za mihitsy no andeha hanongana an'io tsy za mihitsy no andeha hamono an'io na de zany aza nieritreretin'ny mpanaradia azy sy ny manodidina azy sy ny mpanolotsainy rehetrarehetra ao vitavita io no efa vositra ho mpanjaka ka io no andimby anao rehefa avy ao ka dia andao ovonoiny ka de tatrika eny amonony aiko ary za tsy hikasika an'io tsy aditiko zany tsy aditiko mitondra ny maramilako hanongana an'io any tsy aditiko mitondra vahoaka zay manaradia anah hoe hamono an'io de za nitondra azafady tsy hiditra am'izany am'zy izy Davida fantatsika ny hafarany Saoly fa maty tamin'ny ady Saoly rehefa maty tamin'ny ady Saoly nalahelo Davida ny tomany Samuel voalohany toko faharoa Samuel voalohany toko faharoa no vakitsika mitinantsika azy Samuel faharoa moa ka azafady Samuel faharoa fa tsy Samuel voalohany Samuel faharoa toko voalohany Samuel faharoa toko voalohany vakitsika ny andiny voalohany hatramin'ny faha enina amby folo vakitsika malakilaky ny nataony Davida rehefa narena nahafatesany Saoly sy ny hira fisaonana nentiny rafitra zany niady tamin'ny Filistina sy zanak'Israely tao i Saoly no lavo tao ry Davida tsy nandeha tany satria izy mbola nilefa any Saoly ary noho ny maty Saoly ary niverina avy namono ny Amelakita Davida dia nitoetra indroandro tao Ziklaga izy ary tamin'ny andro fahatelo indro nisy lehilahy ray tonga avy tany amin'ny miaramila ny Saoly trietra ny akanjo ny sady nioso tany ny lohany ary rehefa tonga tamin'ny Davida izy dia niankoka tamin'ny tany ka mitsaoka ary hoy Davida taminy avy taiza moa ianao dia hoy izy taminy afaka nandositra tamin'ny tompony Israely aho ary hoy Davida taminy nanahoana izay ny tany masina ianao ambarao amiko dia hoy izy ny olona nadositra tamin'ny ady ary be koa ny miapatrapatra sy maty ary maty koa Saoly sy Jonathan na zanany ary hoy Davida tamin'ilay zatovo ny teny taminy ahoana no ahafantaranao fa maty Saoly sy Jonathan na zanany ty dia nambara tamin'ilay zatovo nanao hoe dia nanambara tamin'ilay zatovo nanao hoe sendra teo tenombotry Gilboa aho ary indro Saoly nitena tamin'ny lefiny ary indreo ny kalesy ny mpitaingin-tsoavaly nanenjika azy mafy dia nierika izy ka nitary niantso aho ka hoy izy inty aho ka hoy zaho inty aho ary hoy izy taminy iza moa ianao dia hoy zaho taminy Amelakita aho ka ary hoy indray izy taminy masiny ianao atony indray ary hoy izy indray taminy masiny ianao atony kely aho ka vonoy fa marary mivokona ozatra fa mbola ato anatika any ny aiko dia nanatona azy aho ka namono azy satria fatry fa tsy ho velona izy rehefa resy ka dia nalaiko misarym-poninany teo antony izy sy ny fehitanany teo amin'ny sandriny ka netiko ety amin'ny tompoko izany am'raisy Davida ny fitafiany ka nitsiarina dia mba nanao toy izany koa ny olona rehetra teo aminy ary ny saona sy ny tomany sy ny fahadianina mbaram-parivan'ny andro izy noho ny amin'ny Saoly sy Jonathan na zanany sy ny olon'ny Jehova ary ny taranak'Israely satria lavitra abatra reny ary hoy Davida tamin'ilay zatovo nanambara taminy avy aiza ianao ary hoy izy zanaky ny vahiny Amelakita aho ka dia hoy Davida taminy nahoana ianao tsy natahotra niditra ny tananao amono vosy Jehova dia niantso zatovo anankiray Davida ka nanao hoe atony io ka vonoy dia nasiany izy ka maty ary hoy Davida taminy aoka ny ranao eo amin'ny lohanao satria vavanao ihany no efa niampanganao nanao hoe zaho no namono votsotry Jehova hoy Davida ahoana ianao izy ny tsy natahotra amono ny votsotry Jehova na dia i Saoly zany efa nilefin'iny efa niletika eo mikibonao namono tena fa mbola tsy maty fa miletika eo foana izy dia mivoaka ty toy izy Saoly hoe izy vonoy fa tena tsy tiako tratran'ireo Filistina tsy mifora reo fa ataon'ireo fimezana tsy alainy baraka reto a tsy te hihaino an'izany tsonotsono fa tonga dia vonoy aho izy toy ilay zalahy tetsy efa hitako efa mifaty ihany moa izy ka efa resy ihany
efa omenan'i Davida ny fanjakana dia hoetiko sady voninahitra saoriko dia meko ny Davida dia mba mety ho conseiller-ny Davida akaikiny eo koa fa zavatra efa faty any izy kina moa mitsiniko an'izany raha hamono io dia zay ozy izy namelezako azy dia nyvonoko izy dia maty ka dia tia ny sady voninahitra izy fa meko anao tompo fa ianao amin'izay no mpanjaka ahoana ozy izy nikitianao ony io izy Davida maka ny olo tokeny danao izy vono io lehilahy io vono io ozy izy ity lehilahy melakita ty azo vonona kola tsy voositra io tsy voositra Jehova io tsy problème ianao vonony Davida ary satria tsy voositra fa na dia efa ho faty manary aina aza io mpanjaka na président vosotra Davida io tsy anjaranao no mikitika an'io tsy anjaranao no mamono an'io na dia nanao adisoana tamin'i Jehova ary io tamin'ny fanatra zay nataony tsy anjaranao no manisy ratsy an'io tsy anjaranao no mikitika an'io satria voositra Jehova io na dia efa ny fofony an'i Davida ary io mpanjaka Saoly io amono azy efa miala amin'Andriamanitra zany na dia efa nanatona zany tantaran'i Saoly rehefa tsy namarotsony Jehova rehefa nanontaniana lasa izy nanatona ino moa izy ty ombiasa vehivavy anankiray hoe mba antany anao hoe inona no atao fa tsy mamarotsony Jehova dia Samuel lefa maty zany efa niala tamin'i Jehova mihitsy zany Saoly fa niosy Jehova io tao aminazy tao foana ka ity lehilahy ty vao namono azy zay koa ny azy ny vita ahoany ianao tsy matahotra amono ny voosy Jehova ozy izy Davida zary ho mpanjaka efa voosy Jehova nanana ny fahevakanao zany tsy nanao izany ahoany ianao tsy afa-tsiny koa le lehilahy ranao izy izy andohanao ihany fa ny vavinao ihany ny antony zany zavatra zany dia rahantsika koa ny tantarany Davida koa ny voositra fa nisy Absaloma zanany koa Absaloma zanany koa nikomy tamin'ny fanjakany Davida dia nanonga mpanjakana dia lasa nitondra fanjakana anankiray tamin'ny Israely dia nitondra ny maramila ndraidrarehetra dia amono any Davida amin'izay rainy Davida rainy zay nikolokolo ny taiza azy ary no fara-panahy na lehibe nyity zaza ity izy indray nitsangana ikomy amin'ilay Davida rainy zay niteraka azy na lehibe azy nikolokolo azy fa sainginy efa lehibe tokoa moa zany efa manana ny fahalalana sy ny fahefana rehetra dia nitaona ny zanak'Israely nitaona ny vahoaka zay azo nitaomina rehetrarehetra nety nanaradiana azy tsangana amin'izay ikomy amin'ny Davida amono any Davida indray rafitra indray ny ady tao maramilan'ny Davida sy ny maramilan'ny zanany ny Absaloma zany zay zanaka sady aranofo no ara-panahy iry Absaloma tamin'izany ino ny zavatra nitranga amaranantsika ny tantaran'i Davida io Samuel faharoa Samuel faharoa toko fahavalo ambin'ny folo ny vakitsika ity Absaloma ty tsy voosotro Jehova vitavita rainy ny voosotro Jehova efa eo amin'ny fanjakana ny zanany zany ity mikomy amin'ity indray rafitra ny ady eo am-pamaranana ny ady Samuel faharoa toko fahavalo ambin'ny folo andinina fasivy ary Absaloma nifanetra tamin'ny mpanompony Davida ary nitangina apondra izy ary ny apondra nandeha teo amban'ny ratsakazo mikirindro tamin'ny hazo terembita voaka koa ty hazo terembita ty ka voazo ny hazo terembita ny lohana Absaloma ka dia nikiraviravy teo ny lanitra sy ny tany izy fa lasa ny apondra nitengenany nisy lehilahy anankiray nahita izany dia nanambara tamin'ny Joaba hoe indro hitako miantona amin'ny hazo terembita ao Absaloma sady felikolofana zany ny hazo terembita ny fiatonana ary Joaba tamin'ny lehilahy nilaza taminy konaona raha nahita azy ianao tsy nasianao enjery amin'ny tany izy ka dia tsy maintsy nomeko sekely volafotsy sy fekiby ianao fa ore lehilahy tamin'ny Joaba na dia efa mbidy teo an-tanao koa azy ny sekely volafotsy arivo tsy hanindry santanao kamely ny zanaky ny mpanjaka fa na teo anatrehanay no nadidian'ny mpanjaka anao sy abiasy ary hita hoe samia mitandrina ny Absaloma zatovo tsy misy zavatra azo afenina mpanjaka ko raha manao hafahafa taminy aho na dia enao io aza dia ho nitsangana nameloka dia hoy Joab tsy andany andro foana ito aminao aho ary nitondra lefina teloteny an-tany izy ka natsatony tamin'ny fony Absaloma raha mbola izy ary nisy tovolahy folo mpitondra ny fedian'i Joab nanodidina ny Absaloma ka namely azy ho faty
vitany ny Absaloma zany maty izy. Rehefa maty Absaloma na nisy ratsy nivotsotry Jehova rainy niantona tombony azy terebita ny tsy foany zany lefina anankitelo izany tonga tany amin'ny Davida nitatitra vita ny ady resy zany nipitarikako resy Absaloma zanany zay nafaparany Davida nefa reto pitarika reto hoe rehefa mba vita ny ady aza mba vonona ozy izy le zanako fa tsy fidiny anazy nene io e tsy fidiny azy io. Samuel faharoa toko 20:20 ary amaranantsika azy sy ny manaraka. Ary Amaza ny antsoka nanao tamin'ny mpanjaka hoe fiadanana sady ny akoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka izy ka nanao hoe isaorana ny Jehovah Andriamanitra zay efa nanolotra ny olona nanainga ny tanany ikome amin'ny mpanjaka tompoko. Tsy lazainy intsony hoe ny zanany zay efa nanolotra ny olona nanainga ny tanany ikome amin'ny mpanjaka tompoko isaorana eo izy Jehovah Andriamanitra ao. Dia hoy ny mpanjaka tsara ihany va Absaloma zatovo fa hoy Amaza tamina narano Joaba ny mpanompo ny mpanjaka sy izaho mpanomponao koa dia nandre tabataba be aho nefa tsy fantatro zay antony. Ary hoy ny mpanjaka taminy mitany lakely ary ka mijanony etsy dia nitanila izy ka nitoetra teo. Ary ino avy ilay Kozita ka nanao hoe aoka ny mpanjaka tompoka iainy teny mafaly fa Jehova efa nanomenao ny rariny ka na afaka anao ankehitriny tamin'izay rehetra nitsangana ikomy aminao. Jehova efa nanomenao ny rariny ka na afaka anao ankehitriny tamin'izay rehetra nitsangana ikomy aminao. Ary mpanjaka tamin'ilay Kozita tsara ihany fa Absaloma zatovo fa ilay Kozita aoka ny fahavalon'ny mpanjaka tompoka sy izay rehetra nitsangana nisy ratsy anao ho tahaka an'iny zatovo iny. Entrany zany zanaky Davida izao i Absaloma zanaka-trano tao ny kolokoloina sy ny baizana mena ny fahendrena sy ny fahalalana vetivety eo izy ray no nitsangana ikomy nialany rainy tarika vahoaka hitondra ny fanjakana nanangona maramila maro dia nitsangana fahavalony ray dia amono azy dia tsy fantatry Absaloma ve hatramin'izay nitezana azy tao zay fa io rainy io ngefa vohositra izy vohositra Jehova tsy hainy Absaloma ve zany hatramin'izay nefa izy dia tena olona nitezana tao tamin'ny soratra masina. Ary nivoaka manaraka iny Absaloma ve tsy malala hoe io Davida rainy io aneka i Saoly mpanjaka efa vohositra Jehova zay nitady hamono azy fa tsy nanindrotra ny tanany tamin'izany izy. Tamin'izany nge arabaky teny mihitsy hoe manitra ny tanany dia mamono e fa amin'izao nge zany manitra ny tanana zany tsy arabaky teny ohatran'izany intsony fa inona ny famonoana fa nalanao baraka olona anankiray fa nampitenao ny fiainan'ny olona anankiray fa amoronana ny lainga amoronana ny lainga daholo ny olona mba amoronana n'ilay Davida mpanjaka nialan'ilay fanan'Andriamanitra. Zany hoe zavatra ara-tsoratra masina daholo zany ka raha misy Absaloma mitsangana koa zany amin'ny tantaran'ny Davida amin'ny androm-piainan'ny Davida amin'ny lafiny ara-panahy dia azagaga fa tsy maintsy misy vahoaka manaraka ny Absaloma koa ao. Ary ireo dia hitsangana daholo izy ireo samy miteny daholo izy ireo meno antsika zareo amin'izao fotoana zao hoe nahazo Absaloma mpitarika indray zany ny zanak'Israely zao amitandremo fa na nisy ratsy an'i Jehova io fa ozy izy le maramila anankiray hoe enao nge na eny teny mpanjaka mantsy ny Joaba hoe aza kitihana ilay zanako iny ka hoana zany ozy ianao meno volana namono azy izy miantona ambony azo terem-bitako na ianao tsy hamono anahy toy ilay Joaba tsy andany andro milahy mialala ry ozy izy fa io fitaiko satria na dia zanaky ny mpanjaka ary io na nisy ratsy ny vohosotry Jehova io vitaiko nga io vohosotry Jehova ozy izy avy hatrany dia niazakazaka izy mbola miantona amin'ny kirazorazo ao tsy nainanaina an'izay nilefona kisia tsatotsatoka tamin'ny fony sy tamin'ny kibony tao mpiatonana tao Jehova izy nanome rariny amin'ny mpanjaka ho an'ny olona zay nikiomy azy fa dia isaoran'Andriamanitra ozy izy alahelo Davida tahaka nalelovany nahafatesany Saoly satria tsy anjarany zany tsy anjarany Davida ny andeha hamono ny zanany ka faly izy hamono ny zanany na dia nikiomy sy nitodika taminy azy io zaza io. Ry fiangonana malala nivoakan'Andriamanitra rehetra tahaka ny ry Absaloma ihany
tahaka ny Saoly, tahaka ny olona rehetrarehetra ihany koa tsika menany zany afatra zany. Tsy anjaranao, tsy anjarantsika nikitika zany hoe olona vosotra Jehova izany. Tsy anjarantsika zany. Na inona dalàna ataon'io ao, na mamonon'olona io, na mitondra fanatitra tsy izy io, na mandeha manatona ombiasa sy biskidy ihany io mpanjaka Saoly io, aka hevitra aminazy nefa tsy mentsony Jehova, ny ositra n'iny mipetraka eo fa tsy anjaranao mikitika an'iny. Na inona dalàna ataon'iny, na dia mifofony hainao ary iny amonanao ny alany fanany Jehova, tsy anjaranao ny anizitra tanana amin'izany vosotra Jehova izany. Fa iza ozy izy nanao zany ka tsy anatsiny ho afatsiny. Ambarako amintsika zany maniditra zany ingewa tanana ny vosotra Jehova zany tsy ohatran'izao misy iainantsika amin'izao fotoana zao ny tamin'izany tokony dia amono mihitsy. Fa ny tsika hoa endrika hafa nisy io zany famonoana zany. Ery Jerusalema zay mitorabaton'ny mpaminany tamin'ny andron'i Jesosy, torabaton'ny mpaminany arabaka teny ene zany. Tiana ny torabato amin'izao fotoana zao, io famoronanao lainga, fanaratsianao, fanalanao baraka, fanompana olona, fanapitenao olona, na amin'ny gazety, na amin'ny radio, na amin'ny télé, na amin'ny Facebook, amoronana tsao rehetrarehetra. Zany ny torabato, zany ny famonoana. Alefana amin'ilay voaositra Jehova. Ianao tsy mieritreritra hoe za manisy ratsy azy za tsy manan'olana aminy fa zavatra ataony tsy ny rehetrarehetra ny tsisy fampianarana efa mivoana, efa mitondra ny olona miverika dia tsy maintsy zao. Zany le manisy ratsy, zany le mitorabato, maniditra ny tanany amin'ny vosotra Jehova. Fa tsisy afabelan zany reo. Na i Absaloma zana zao Davida rainy zao ary mbola miaro ny zanany hoe aza mba vonona re le zanako na dia nanao zavatra tsy manjaro zany. Fa nanisy ratsy le voaositra, tsy tana mihitsy le olona idoabo hoe tena tsy ratsy tia lalan'izany ozy izy, fa mialala ary ozy izy fa laona avoaka ny mandeha ozy izy. Fitainy teo le Absaloma, vita ny amin'ny tsy ny tantara. Satria nahoana Davida koa ny voaositra. Saoly voaositra, Davida voaositra, fa i Davida tsy mikitika an'izany na iray azy. Etabe ny olona milaza hoe tsika manonga-panjakana te hitondra fanjakana dia zany hono ny antony ampitanany Jordanina hono fa te hitondra fanjakana tsika dia atao sorona daholo hono tsika rehetrarehetra. Zany angely maniditra ny tanany amin'ny voaositra Jehova zany le izy. Dia aparitaka any amin'ny rehetrarehetra any fa te hitondra fanjakana tsika dia hanonga-panjakana. Ohatra ny efa nambara tamin'ny andro ny fitondran'ny mpitondra teo aloha, tamin'ny andro ny Amiral Ratsirika nefa nivoaka zany hoe tsika io hanonga-panjakana manakarama maramila. Nivoaka zany tamin'ny fitondran'ny Ravalomanana, tsika io hanonga-panjakana dia manakarama maramila. Mbola nivoaka koa zany tamin'ny Tete Zamita, manakarama maramila hono tsika fitondra fanjakana. Dia zay nanodinina kotsika rehetrarehetra, zao teo hono tsika manakarama maramila hanonga-panjakana. Fa ka tsy tato amintsika no nitsofantsika ranon'io mpitondra fanjakana io. Ka hono tsika no andeha nisy ratsy an'io na nisy andeha hanozona an'io na haniditra ny tanantsika amin'ny fitondrana io, ka tsy hanatsiny eo anatrehany Jehova. Afototra aty amintsika daholo. Zany ny maniditra ny tanany. Fa reo olona reo, za lazaiko amintsika fiangonana, zay vavany loka tamin'izany, nipololotra an'izany, naniditra ny tanana tamin'ny vosotra Jehova. Raha diso io baiboly io afamaina reny olona reny fa tsisy mahazo azy. Amen. Afamaina reny olona reny tsisy azo azy. Fa tsisy afamaina zay naniditra ny tanana tamin'ny vosotra Jehova. Za dia manana antsika fiangonana. Aza bebe fotsiny mpiseho be losy hoe tena tsara nga tsy tia lalana zay fandeha ihany fa tsy ampitahorona an'izany fa na vosotra io na tsy vosotra tsy mety nataony io. Ahoana io no mandeha manatona mpanandro, ahoana io no mandeha amono anahy, amono olona tsy sisa. Inandraraiko anao na tevatevako. Mitandrema atsika fa tsy Andriamanitra maty io Andriamanitra io ka tsy mandre, ka tsy malala an'izany. Aza mba mampidi-doza amin'ny ankonanao sy ny taranakao amin'izany, fa fehezo ny vavanao. Fehezo ny vavanao io tsy hitanao loza. Raha tsy vosotra Jehova io olona io afaka amin'izany ianao. Fa na ny elan'ny fanany Jehova aza Saoly na tsy nitendreny tso-mpanjaka ntsony ary Saoly. Fa vosotra mipetraka eo. Fa inona nisy ratsy azy iny, io lehilahy olona fofaty io ka maninona raha vonoako io e? Inona ny problème an'io? Ia le fofatiko. Alô Davida amin'izay ny mpanjaka. Ho mpanjaka. Fa tsy afatsiny io lehilahy io. Ahoana ozy izy Davida no asahana naniditra ny tanana amin'ny vosotra Jehova na dia fofaty ary izy.
afaka miranao fa vavanao ihany le ampanganao fezo vava io aza manao Andriamanitra tsy ho izy za lazaiko tsika raha tsy Andriamanitra momba ny telalatsika ty tsy tetsotontsika tsy tetsotontsika fianareo aza mieritreritra hoe za nazavany apokalypsy io dana razavao dia azavao iny 666 reny ohatran'ireny nazavantsika azy reny azava ohatran'ireny raha tsy voasitry Jehovah ianao tsy mamoaka an'ireny amin'ny radio sy amin'ny télé anao vita ianao tsy misy 24 heures na 48 heures anao dia matiny reo ianao fa misy olona sa mamoaka an'ireny amin'ny radio sy ny télé ohatrany ataontsika ireny eran'izao tontolo zao raha tsy olona voasitry Jehovah tsy mahavita an'ireny ianao adanakely makanaiza anao dia midira radio sy ny sisa dia za nazava 666 zao io dia voay ohatran'ireny namoatsika anazy ireny hitanao azy rona tsy voasitry ianao izany na tonga nivaky tenitsika ato amin'ity le marika toko faraika ambin'ny folo ty manontany ray zareo fa efana avy aiza no hanaovanao an'izany fa efana avy aiza no nanaovanao an'izany ananao ny fahefana io izy ny farisy mpanorandalàna fa efana avy aiza no ahafahanao mampita an'ireto olona reto amin'ny olony Jordan fa efana avy aiza no ahafahanao mamoaka an'io code secret apokalypsy io amin'ny radio sy télé fa efana avy aiza efa mbola io anao mijoro ao angaverinao fa hoe dia tsisy malala an'izany ny olona voakasika an'io hatrany amin'ny foibeta faratapiny any ary nitanjaky n'izany sy ny herin'izany dragona sy bibidia manaloha fitsitandroka folo zany mafia ao anatin'izany fampiliny ho elimineny zany ianao fa maninona ianao ny maharesy sy mahavita manafika an'io fa efana avy aiza dia io le lazain'ny apokalypsy apokalypsy vakitsika toko fa apokalypsy toko fa 7 9 ka hatramin'ny 4 apokalypsy toko fa 7 9 ka hatramin'ny 4 ary nitandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefanao to mpanjaka ray ora miaraka amin'ny bibidia izy ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefana ho an'ilay bibidia ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy ary haresy azy koa zay momba azy dia olona voantso voavidy ary inona ary mahatoky meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka aonao izy haresy azy koa zay momba azy dia olona voantso voavidy ary mahatoky momba an'izy lay zanak'ondry izy lay zanak'ondry io lay zanak'ondry maty ny levona antsangana araka ninona satria tsika momba n'io zanak'ondry maty ny levona antsangana araka ny soratra masina io izany mbola ahafahantsika mandresy mbola mijoro hatramin'izao ity lalana dy zany fa tsy lalana hafa e mandehanany ny lalana hafa any anao dia mediva amin'io bibidia io tanao azy dana dia avoay io ahitanao azy tsara fa raha tsy momba n'io zanak'ondry maty ny levona antsangana araka ny soratra masina io anao tsy vitanao io tsy vitanao hitondra ny olona mpita ny ranony Jordan zany tsy vitanao hitondra ny olona anao kanjo fotsy manga izany tsy vitanao zany aza mitetatetaka ny amin'izany fa zay haresy azy io zay olona momba azy momba n'ilay biby ilay zanak'ondry sy ny rano io Jesosy tompontsika io zany ary zany aza misandoka ianao ka ilaza hoe tany amin'ny toeraka hafa ny ahitanao an'izany fa tsy tato nefa ianao milaza hoe tsy sony io taiza ny ahitanao an'izany lalana zany taiza ny hitanao zany zanak'ondry zany taiza ny taizananao sy nanabezananao na tonga anao lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe tahaka an'izao ka ankehitriny fa ianao dia ilaza fa aniditra ny tananao mivoatry Jehovah fa tsisy io fa devoly io dia olona reo matsain'i Jesosy fahefana avy aiza ozy izy nanaovanao an'izany amin'ny mariko toko faraika ambin'ny folo marika toko faraika ambin'ny folo 9 valo amby roapolo fahefana
manao ahoana no anaovanao zany zavatra izao, ary iza no namenao izany fahefana izany hanaovanao zao zavatra izao, iza ozy izy nanomenao zany fahefana zany. Tsika mamaly lay zanak'ondry na resy lay biby sy ny sariny nanometsika zany fahefana izany. Bitao dia miandry an'izay rano vao mikatony, miandry ny olona roa folo telo tsay. Amen. Sisy akanavaka zany na izy na avy any ivelany reo olona reo na firenena hafa reo dia mbola famindrapon'Andriamanitra farany io amin'ny herin'ny androany, sabata herin'ny androany farany tapitra ny dele mikatony io rano. Raha hoantsika eto amin'ny faritany n'Antananarivo sy ny régional rehetra ho an'izay any amin'ny toerana lavitra mbola tsy tratra dia mandritra ny volana juillet ty ny fotoana farany ho an'ireo any amin'ny faritra reraka izay tsy tratra fa ikatony io rano fa fahefana avy aiza ozy izy, fahefana avy aiza no anaovanao an'izany. Mazava io fahefana io mahery izy aravoakan'Andriamanitra miazakazaka ny fotoana fa ho amin'ny tinantsika izay rehetrarehetra zay asan'ny apôstôly toko 17 teo, asan'ny apôstôly toko 17. Aonao izy 19 no vakitsika 19 ka hatramin'ny 20. Ry raharaha tanànak'i Abrahama sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra dia ho amintsika no nampitondrana ny tenin'izao famonjena izao. Amen. Izany afatra izany dia ho amintsika zay mahare ato tokantrano ato na dia am-piangonana nitondrana zany afatra izany, ho amintsika zany afatra ny famonjena izao. Fa zay nonona ny Jerosalema sy ny olona satria tsy mba nafantatra azy na ny feon'ny mpaminanjy ambakiny sabata dia natateraka izany tamin'ny nanamelohany azy, ary na dia hitany azy fa tsy tokony hanamelohana azy tsy na dia tsy hitany azy zay tokony hanamelohana azy ho faty dia nagataka tamin'ny Pilato ihany izy aminona azy. Dia ahoana nilazana azy andiny 270 andininy 7 ka hatramin'ny 270. Asan'ny apôstôly toko 17 andiny 7 ka hatramin'ny 270. Ary ao ko fantarareo rahalahy fa izany lehilahy zany no itorenay famelan-keloko aminareo, ary eo aminy no nanamarinana zay rehetra mino ho afaka amin'ny heloko rehetra zay tsy azo namarinana aminareo tamin'ny lalàn'ny Mosesy. Kotandremo fa ndreo hiatra zay voalaza izao ampaminany hoe izaho nareo mpamotsifotsy dia gaga ka levona, fa izaho manao asa amin'ny andronareo dia asa zay tsy inonareo koriny na dia isy ilazanareo azy. Tompony hitantsika fa dia tsy ino izany ny olona rehefa nelan'ny fanan'Andriamanitra na dia isy ilaza aminy, ary magaga dia zay mazava. Raha vao tafala amin'ity lalan'ity le olona tonga dia miala le fanahy tonga dia mitsangana fahavalotrika izy. Na ny radio eza tsy vitany tsy mieno n'io radio fanambarana io satria fa niala le fanahy tao aminy toy niaraka tamintsika. Dia lasa mpamotsifotsy araka izay voalaza izay ny tompy anahitahany fiangonana. Ka izany afatra izany jerenesitsika mba tsy handalo fitoetra amin'ny fiainantsika mpanahy ka hitondra fitahinao antsika amin'izao maneny dera sy niaja amin'ny voninahitra mandrakizay. Haleluia. Amen. Ivavaka isika ary Jehovah-Andriamanitra raha eo, iza tokoa Jehovah no tsy nanatsiny zay nanisy ratsy ka nanintsitra ny tanany amely ny votsika Jehovah. Tsisy afabela ireo fa na dia Saoly mpanjaka voaositra aza izay nanisy ratsy amin'ny Davida, nanisy ratsy ny voaositra dia maty. Tsy afabela tamin'izany, tsy izy ihany fa mampalahelo tombo dia sy ny ankohonany rehetra ringana avy. Dia tahaka izany ihany koa tompo i Davida nahalala ny soratra masina ka na ny zanany koa aza zay zanakatrano tao amin'izany petrahany izany, tao ny lehibe, tao ny nahalala ny soratra masina
taony nahazo ny fahasoavana sy ny fitahiana rehetra rehefa nivadika ka naniditra ny tanany anositra aniditra ny tanany anisy ratsy ny rainy zay voaositra na dia zanany naterany aza dia ringana koa zany lehilahy izazy. Jehovandriamanitra ray eo nomena anay fiangonana koa zany afatra izany mba tsy misy an'ireo olona zay tsy hafantatra koa izay ka hanao hoe fahefana avy aiza naonaovanao izao ary iza ny nanomenao zany fahefana izany ka dia saha koa niditra ny tanany amin'izay voasotro Jehovah satria hoe efa nanao fanatitra tsy tokony ho ataony, efa nandeha amin'ny lalana tsy tokony ho alehany, efa nialany fanahin Jehovah ka dia andeha niditra ny tanako amin'ny voasotro Jehovah io ka dia ampianaro ny fiangonana tompo amin'ny lalana fananao masina mba hitandrina izany teninao izany. Fa ny fahefana zay nomena izao fiangonana zao tompo dia ianao ny malala hitondra azy amin'izao fitanan'ny olon-jotanina izao. Misaotra Andriamanitra fa Andriamanitra fitiavana sy be famindrapo anao tompo dia mbola misy fotoana androany sy farany amin'ny sabata ho avy izao ny alanenina farany mba tsy handadinana anay ny rano vahoakanao tsiraray avy koa dia misaotra raha io tsy ny sitraponay ny atao fa ny sotraponao dia anao Jehovah nidera sy niatra voninahitra manrak'izay amin'ny anaran'ilay Jesosy zanak'ondry maty ny levina nitsangana araka ny soratra masina no hanonona sy angatana izany vavaka izany fa izay ilay vaoka voantso voavidy ary matoky hatramin'ny fahafatesana ho azy ane nidera sy ny voninahitra manrak'izay. Alleluia, amen. Mbola sisa mbola tany rindrina tany lahatra tonga zao ny fotoana arakilahytsika efa hivavaka atsika efa samy nanatrika ny conférence avokotsika efa samy naoran'Andriamanitra fagagana avokoa tsy mety ela entina zany dimampolo tsiraray avy vetivety mety eo amin'ny folo minitra atsika dia vita io avelany dia samy manatinao pastera fotsiny nareo mihitsy dia samy manatinao pastera tsy mila milahatra avelany dia atao hoe tonotsonano.
Seserona kana no tamme zote zonu etnare utsudan zan Israel itaye nao kayaro nao le Jehova apa mira tanta benam nao le Jehova kami na fuam nao ana tanta benam nao le Jehova kami non fiatan